Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo, ho very daholo izay rehetra tsy mino an' Jesosy Kristy, na iza tsy faly, na iza tsy mino an'izany. Izay ry havana ny lohahevitra hoentina amintsika amin'ity vidéo manaraka ity. Vao tsy ela akory izay dia nanao fanontaniana soratra masina niaraka tamina tanora maromaro aho. Ary ny tantaran'i Noa sy ny safodrano no nanaovana fanontaniana soratra masina tamin'izay. Dia anisan'ny fanontaniana napetraka tao anatin'ilay fanontaniana soratra masina ny hoe hoarinareo amin'inona ilay samby fiara. Dia anisan'ny valiteny anankiray izay tena goavana indrindra tamin'izany dia ny hoe hoarina amin'i Jesosy Kristy ilay samby fiara. Ka izay rehetra tafiditra tao anatin'io samby fiara io dia nahazo famonjena. Ary tena marina izany. Fa rehefa napetrako ny fanontaniana avy eo manao hoe dia ahoana ary izany izay olona rehetrarehetra tsy mino an'i Jesosy Kristy. Ny boudista, ny hindoista, ny silamo, ny athée, ahoana ary izany ireny olona rehetrarehetra ireny. Voavonjy izany rehetra tsy voavonjy. Dia teo dia nizarazara be ihany ny hevitra. Ary teo no natsapako fa tena kay mbola marotsika no misalasala ny amin'ny hoe tsy misy famonjena ivelan'i Jesosy Kristy. Tao no miteny manao hoe karaha ohatra kosa ve izy ka mba tsy nanana chance mihitsy na ahafahana eno ny filazantsara nefa niaina tamin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia ahoana moa fa Andriamanitra rirany no mahalala an'izany. Dia misy koa ilay tenin'Andriamanitra ny tenen'ny sasany manao hoe zavatra tsy hain'ny olombelona izany fa hain'Andriamanitra fa Andriamanitra rirany no mahafantatra izay ho voavonjy sy ny tsy ho voavonjy. Dia misy koa no milaza manao hoe karaha ohatra kosa moa izy ka tena hoe nanao ny marina niaina tamin'ny fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra izy. Ahoana moa fa mety Andriamanitra mihitsy namonjy azy. Ary tao koa no teny manao hoe ka le Andriamanitra ivavahana ny antsika zao io no Andriamanitsika fa ny azy mety Andriamanitra hafa fa mety iny mihitsy iny no Andriamanitra dia mety iny no itsaran'Andriamanitra azy ny fonony tamin'iny Andriamanitra izay nenony iny. Izany hoe mbola tena mifamaofobeo ihany ny valitentsika kristianina rehefa metrahana an'izany fanontaniana izany sika hoe misy famonjena ve ivelan'i Jesosy Kristy. Ary amin'izao fotoana izao ary moa ry havana aty Eropa dia malaza be ny théologie pluralistique, izany hoe pluriel ny famonjena. Ka tsy voatery tokana ihany. Ary misy théologiana tena mijoro mihitsy manao hoe raha misy olona ny kodaoda-tany be any ka hoe tsy nandre ny filazantsara mihitsy, tsy tonga tany mihitsy ny filazantsara, nefa io olona tena nanao zay zavatra hoe niaina araka ny fahamarinana sy tamin'ny sitrapon'Andriamanitra, dia amin'izay fotoana izay azo eritreretina ny mety ahazahoana famonjena. Fa tsy araka izay eritreretintsika olombelona no ahazahoana famonjena fa Andriamanitra no mahalala izay voavonjy sy ny tsy voavonjy. Eto aravana dia tehiteny amintsika mila manana fahasahiantsika kristianina ilaza sy hiteny fa tena tsy misy famonjena ivelan'i Jesosy Kristy. Fa raha vao tsy izany dia tena ny soratra masina iray manontolo mihitsy no disotsika. Tadio fa be dia be ny andalan-tsoratra masina izay manamarina izany zavatra tenenitsika izany. Anisan'izany ny Jaona 4:4-9 ary hoy Jesosy taminy izao ny lalana, le chemin io fa tsy le chemin, sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Fantatsika tsara koa ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Jaona 4:7-8 izay mino azy dia tsy ho elohina fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo satria tsy nino ny anaran'ny zanaka lahy tokan'Andriamanitra izy. Fantatsika tsara koa ny tenin'Andriamanitra amin'ny asan'ny apôstôly 4:12 ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, tsy misy famonjena hafa, fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra no menan'ny olona izay ahazoantsika famonjena. Tsy misy mihitsy anarana hafa no menan'ny olona ahazahoana famonjena akoatra ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Mazava koa ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Timoty 1:2 manao hoe iray no Andriamanitra, iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy. Iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy. Azany rehetrarehetra no ilazana amintsika fa tsy misy fomba ahafahana mamonjy ny olona ivelan'i Jesosy Kristy. Fa raha toa ka misy fomba hafa ahafahan'ny olona mahazo famonjena dia ny dikan'izany diso daholo izany ilay tenin'Andriamanitra izay nitononona teo. Ny dikan'izany anie izany mahavonjy tena izany ny olona afaka manala ny tenany amin'ny fahotana ihany izany ny olona raha izany. Ary ny dikan'izany anie izany dia ny famonjen'i Kristy anie izany teo ambony azo fijaliana dia adalany ny te hiantona teo fa hay izany nisy fomba hafa ihany namonjena ny olona. Tsy mahavoavonjy ny olona ny moral
ny moral manko dia ny hoe fanaovana asa soa, fanaovana asa tsara, ny fiainana amin'ny hoe tsy mangala, tsy mandainga, tsy mamono olona. Tsy mahavavonjy ny olona zany, fa be dia be ny ate izay manana an'izany fomba fiainana izany, fa tsy ho tonga ny an-danitra mihitsy izy raha tsy tonga eo amin'ny Jesosy Kristy. Mino ny famonjeny Jesosy Kristy ary mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Mbola resaka hafa indray ny amin'izany ahoana zany hoe mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Misy vidéo izay efa miresaka an'izany ao alohaloha ao azontsika jerena. Fa eto dia te hiresaka fotsiny aloha ny amin'ny hoe tsy misy famonjena ivelan'i Jesosy Kristy. Toy izany hoe kananao fahamarinana izy. Ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romanina 7 dia mazava tsara fa samy fananota avokoa izy rehetra ka tsisy manana ny voninahitr'Andriamanitra. Tsisy na iray aza fa samy mpanota daholo ny olona rehetrarehetra. Ary dia ozy izy amin'ny 7:20 manao hoe nefa hamarinina maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny fahafahana manamarina ny olona amin'ny fahotany dia tsisy afa-tsy ny fanavotana teo ambony hazo fijaliana irery ihany. Ary rehefa toriana zany hazo fijaliana zany ho an'ny lalana tokana azoana famonjena dia fahadalana zany. Ekstremista be ianao zao fampianarana zao an'ny olona sasany fa tsy maninona tompoko. Fefa mabara soratra masina mihitsy ny hoe ny teniny amin'ny hazo fijaliana dia fahadalana ho an'izay ho very zany. Fa famonjena sy herin'Andriamanitra ho an'izay rehetra ho vonjena kosa. Ary zandro any dia te-hiteny amintsika kristianina. Tsy tokony salasalany amin'izany tsika. Ary tsy tokony hieritreritra korytsika ny amin'ny hoe mety hisy fomba tokoa. Fa tsy nisy akoatran'ilay samby fiara tompoko. Maty daholo. Toy izany hoe ka firy miliara ve zany dia ho very daholo. Na 4 miliara isany. Rehefa tsy mino an' Jesosy Kristy dia very daholo. Za akory tsy miteny hoe zay rehetrarehetra mivavaka zany dia ho any an-danitra daholo, fa eo koa mbola misy resaka hafa ny amin'ny hoe tsy le finoana tany saina fa le finoana enti-miaina. Le mino an' Jesosy tsy le miteniteny tsy za mino an' Jesosy fa le tena miaina an'le finoana an' Jesosy mihitsy, le miaina an'le mahatompo sy mpamonjy an' Jesosy Kristy mihitsy. Ary eo mahatonga antsika hoe tsy anjarantsika no mitsara hoe ty kristianina ity ho any an-danitra na tsy ho any an-danitra, satria Andriamanitra irery ihany malalana anatin'ny fon'ny olona tsy miloaka any. Fa ny azo antoka kosa aloha izay tsy tokony hisalasalantsika dia ny hoe izay rehetra tsy mino ny zanaka dia ny fanameloan'Andriamanitra ny eo aminy. Tsy misy famonjena ho azy mihitsy. Ary zany no mahatonga antsika tokony hitory filazany tsara. Ary ampafantatra ny olona an'izany tsika hoe ianao io. Aza mieritreritra ianao manao hoe ny asa soa nataoko. Aza mieritreritra ianao manao hoe za manao ny marina dia hanana anjara amin'izany lanitra izany fa raha tsy mandalo amin'i Jesosy Kristy ianao, izy ihany ny vavahady izay ahafahan'ny olona miditra sy mivoaka azahoan'ny fiainana. Ka raha vao tsy mandalo amin'i Jesosy Kristy dia tena tsy misy fiainana ry havana, tena tsy misy. Na tsy mahafaly ny olona zany afatra zany. Ary tsy be dia be tsy hino an'izany. Misy ara tena mpitory filazany tsara mihitsy mbola manana hoe ny afantariny hoe tsy mino an'izany izy dia zao ny valiteniny rehefa anontaniana izy manao hoe izay olona rehetrarehetra tsy mino an' Jesosy hoe dia ho very. Dia izy manao hoe tsy haiko, tsy anjarako no miteny an'izany fa Andriamanitra irery ihany malala fa asa zay mbola ahafahan'Andriamanitra any ambadimbadika any mamonjy ny olona. Tena miteny amintsika fa raha mbola miteny an'izany ilay mpanompon'Andriamanitra dia efa aza mihaino ny fampianarana ataony intsony. Fa tena tsy mino izy zany ny amin'ny hoe Jesosy irery ihany no lalana hahazahoana fiainana makany an-danitra. Ary io ilay zanak'Andriamanitra izay nomeny antsika fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Aza vadika ny tenin'Andriamanitra. Aza misalasalana ny famarinana ny tenin'Andriamanitra. Na tsy mahafaly ny olona ary izany teny izany. Fa tsy izay mahafaly ny olona akory ny tenenina fa izay marina dia ambarao amin'ny fahasahiana. Fa tsy misy famonjena ivelan'i Kristy na iza tsy faly na iza tsy mino. An'Andriamanitra ny voninahitra. Dia raha nahasoanao izay vidéo izay dia izarao ary asio j'aime koa ny pejy marika 16-15 fa mbola maro ny vidéo kristianina ho hitanao ao anatin'ity pejy ity. Dia sa ho tain'Andriamanitra.